200 ny sara-pitrandrahana sy ny tamberim-bidy alaina amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany. Mbola mizara io taro 200 io, ka ny aotra faingo 400 amin'izany no sara-pitrandrahana arenakibon'ny tany na ny redevance minière, izay natokana ho an'ny fanjakana foibe, ny ministera ary ireo ratsamangaiky ny ministera. Raha 500 amin'io aotra faingo 400 io teo aloha no nakany amin'ny teti-bolam-panjakana tamin'io redevance minière io, dia niakatra ho 320 ankehitriny. Raha ny tamberim-bidy indray na ny ristourna minière dia ny ray faingo 400 amin'ny 200, izay natokana ho an'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée. Raha 300 amin'io ray faingo 400 io ny an'ny faritra teo aloha, nampiakarina ho 730 izany. Mijanona ho 100 hatrany ny an'ny commune. Nisy ampahambola ho an'ny faritany teo aloha, izay mbola tsy nisy amin'izao fotoana no nalefa any amin'ny faritra, ka izay no nahafana nampiakatra ny vola natokana ho an'ny faritra ho lasa 730. Zava-dehibe isan'ny voakasiky ny fanovana ihany koa ny momba ny sara-pitantanana ny fahazoan-dalana itrandraka izay aloha isan'ny taona miankina amin'ny velaran-tany misy ny fitandrahana. Raha ray 100 ny niditra tamin'ny teti-bolam-panjakana, nampiakarina 530 izany amin'io didim-panjakana vaovao io. Raha toka 700 ho an'ny faritra, nampiakarina ho 420 izany. Raha 220 ho an'ny commune, nampiakarina ho 420 izany. Fandaminana anatiny amin'ny fitantanana no natao, tsy misy fampiakarana ny vola alaina amin'ireo mpandraharaha. Tsy misy fitombon'ny vola nalaina tany amin'ny mpandraharaha ary tsy nisy fampiakarana ny tany zany fa vola miditra aty amin'ny fanjakana no nalamina araka ny laharam-pahamehana sy ny fomba anatratrarana ny tanjona zany ao amin'ny fampandrosoana marina ny firenena amin'ny alalan'ny sehatry ny arenakibon'ny tany. Na ena ny an'ny ratsamangaiky ny ministera manoloana ity fanavaozana natao ity, fampandrosoana ifotony sy azahoana vola bebe kokoa amin'ny fitandrahana ireo arenakibon'ny tany no tanjona.